Makanazavavi Inutunga bayangavi Nitia sinitina Niti sinitina nutafarai Tiri acha nawe Tajimba tiri nipuruna Jiwaza tekuni laye Vaye paminurina Avelawa Ande se chiamuti Tapasando kinyatalane Walabu mitetiarano Matini ya sayini rizarewo Afatu wazinyajo Ni wau rizarewo Dio kavelu masareon Titki aletirna san petung teneti Kan petung teneti Sika bayin yan walan nyo Iyenere pamarin sana Hule kumangasong butanar Sinetina nirerate Kapinda kumamas nisyo Sinotin nichitukal Tenalaso Azuwazinare Pamarini sanyo sai kini tomobila pe no fota kapuduruna sai kini tomobila nya patili janul tikkan tero Sinitina Ampifanina no izy dia kung tukachanao amin'izao ora sy fotoana izao atao anatin'ny fandarana ravikalo manasanao sady ny tenako hiaraka amiko hatramin'ny farany satria dia entiko ianao hamantatra olona iray anisan'ny tena nametraka tantara teo amin'ny tontolon'ny mozika na ihany koa hoe ny mozika kalmy fahiny tsara foana ihany mametraka sy manamarika moa izany fa ny kalmy fahiny dia tsy gadona akory fa ny bagasy no gadona Kalfainy mazava ho azy no resantsika eto ary anisan'ny tena nametraka tantara teo amin'ny mozika kalmy fahiny i Paul Radinarivo na i Dada Paul izay ny fahafantarantsika azy ndao ary etsika isantarana ny fandarana dia osikafantsika amin'ny alalan'ny hira ny fiarahana manasanao sady ary ny tenako hiaraka hamantatra tantara satria dia hovakiko misimisy aminao ny fikarohana nataon'ireo manam-pahaizana sy ireo mpandalina tantara mahakasika ny kalmy fahiny sy ny mombamomba an'ireo andrarezin'ny kalmy fahiny tany aloha tany ndao ary aloha osikafantsika amin'ny alalan'ny hira fiarabana ny fiarahana Isini dinanu tafara Lalandabu mira nasifen tiki sanuro ni tanuro ramanangulu tati pura
sabo lalandabo miramirana tsy fenotiky sanoro ny tanoro ramanambolo de ty volakambolo trany antrany atanorano fenokorano rapo na misy silony lavitrany fahoriana tapitavatriana Setopia wataino, subinaino, faniana karena ramula tanura, detimuro, bisa tu, pute mapala yelu papiti, lumititi, simula fire, numai mitairi, si ma mi chotini lani. Nuranu, satapuranu, kani fiafarani suni, diuneni nauriana, yetunra paurianu, ande ya risi jatanura, diu pauedi, utara ficendi. Araka ny fandraisako teny am-piandohana teo dia i Paul Ratinarivo na i Dada Paul no resahantsika tao anatin'ny fandaharana amin'ity anio ity. Hofantarintsika eo koa anefa satria dia mety ho gaga ianareo hoe Ratinarivo mety misy idirana amin'ny Andriana Ratinarivo hoe izay tantara izay. Ndao ary aloha ho tsahivintsika kely ity andrarezin'ny mozika anankiray ity tsy dia tena hoe fahenontsika loatra ary tsy dia manana biografia mazava loatra izy natany aloha tany sy ankehitriny fa teo ny fikarohandreo manam-pahaizana sy ny karoky ny mpandalina moa zany mahakasika ny tontolon'ny kalifahiny. Mendrika ho tsaroana sy ankalazaina ary fantarina ireny olona ireny. Amin'izao vaninandro iainantsika izao dia misy olona mitaranaka moa zany na hoe fifangaroana fianakaviana teo amin'ny Paul Ratinarivo sy Andriana Ratinarivo. Ndao fantarintsika ary aloha hoe iza tokoa moa i Paul Ratinarivo. I Paul Rasolofo Ratinarivo no tena anarany. Teraka tao azo lavam-batolampy ary zanak'iray Ketamavo sy Irafara izy. Ny azo mivankolakana dia tanina ny rininy tsara izany hoe mba ahazoana mamaka fakantsara ny loharano ny bohirana hoe iza marina moa i Dada Paul fa anisan'ny tena nanana talenta nananany Dada Paul dia tsara raha tsy haivina mihitsy aloha ny tantara sy ny fototra ny andohany. Raha nandeha tsangatsangana tany Antsinjoarivo ny mpanjaka Ranavalona fahatelo na i Razafindraety ny fahalalantsika azy dia nahita ny Rainiketamavo. Rainiketamavo moa araka ny lazaiko teo dia dadan'ny Paul Ratinarivo. Izay mpitendry Rainiketamavo moa izay mpitendry valiha anisan'ny tena nisongadina teo amin'ny toerana iray. Rehefa nitendry valiha ho an'ny mpanjaka izy tamin'izany fotoana izany, izay ary dia nankafy ny zava-bitan'ny mpanjaka Ranavalona fahatelo dia niantso izy ka nanao hoe kanto loatra ny fitendrinao ka tianarivo. Kanto loatra ny fitendrinao ka tianarivo. Nanomboka teo noho izany dia Ratinarivo no ataoko anaranao manomboka izao hoy ny mpanjaka. Tsy vola aman-karena no omeko anao fa anarana ary ianao no isan'ny taranakao irery ihany no mahazo mitondra izany anarana izany. Izany hoe ny taranaka rehetra na i Dada Paul na i Rainiketamavo dia taranaka iray ihany ireo ary izy ireo ihany no afaka misalotra izay anarana Ratinarivo izay. Araka izany dia misalotra ny anaran-drainy avokoa izy telo mirahalahy
Zany any a no azo lazaina fa samy nandovan'ny talentany avy amin'ny raketa mavo avokoa. Ni
Ireny ira ireny ira andravana ny fiarahana moa zany satria miresaka ny taranaky Andrianaratianarivo isika, zany hoe fianakaviam-be ny Ratinarivo no resantsika, dia ravahana irany Andrianaratianarivo moa no azo andravahantsika ity fandarana ity. Toy izao ihany ary ny tantara i Andrianaratianarivo moa dia Lamatoa tsy zoviana amintsika intsony fa anisan'ny mpanakanto tena nanana ny lazany raha teo amin'ny tontolo kalo fahiny, ary indrindra tena hoe nametraka tantara goavana be teto amin'ny firenena raha teo amin'ny lafiny zavakanto, satria raha tsy teny fotsiny hoe tao anatin'izany zao Andrianaratianarivo, eo ihany koa i Nakarabemanatsoa ary Justin Rajoro, marobe izy ireo. Fa hofantarintsika aloha i Andrianaratianarivo araka ny teneniko teo efa Lamatoa izy no mpamoron-kira ihany koa nametraka ny dian-tanany teo amin'ny tantaran'ny teatra, izany hoe ny tantaran'ny kalo fahiny dia ny atombohan'izy io moa zany raha naharaka tsara ity fandarana ity ianao dia ireo vahiny izay efa ny vahiny teto mitondra izay tantara izay hoe ny kalo fahiny dia ny atombohany ny teatraly. Anisan'izany Andrianaratianarivo izay fandresahako aminao, naforona hira 500 mahery be zao izy nanangana ny troupe Jeannette tany amin'ny taona 1990. Ny tanany anjara toeran'ny mpitarika mpamoron-kira ary mpitendry tao amin'ny troupe Jeannette i Andrianaratianarivo. Matani, manu pirafilo
Watsana Vedri, Hamedilla Fupe, Avera Yedikinisano, Fia Juma Hafagena, Saketa Venelo Vole, Kemakatsu Matana Nijala, Kemakatsu, Kemakatsu Matana, Ifani, Watsana Vedri, Hamedilla Fupe, Yedikinisano. Envie de style, de qualité et de nouveautés au quotidien? Direction Manza Mode. Laissez-vous inspirer par l'univers raffiné de votre boutique à Ansakavir près de Taf Bouzak, Ansakavir en face de Féline et Aivange à 2 pas de la Marée Bleue. Chez Manza Mode, les arrivages ne s'arrêtent jamais. Des pièces prêtes à porter pour toutes vos occasions, hauts élégants, chemises classe, pantalons working, palazzo, robe de soirée, combi pantalon, veste légère, tout pour sublimer votre style. Contact 034 76 039 31. Page Facebook Manza Mode. Manza Mode, votre allié look de tous les jours. Ny sanany famoronana ny feokira rehetra nandravana ilay opéra malagasy voalohany antsoina hoe Imentso Anala izay nosoratany Gigi Rabearivelo no lalaoviny tamin'ny fomba manezinezina teo Ambohijatovo tamin'izany fotoana izany tany amin'ny taona 1970. Santonana ireo fa tsy voatanisa eto avokoa ny zava-bitany Andrianaratra-Tinarivo dia ravahantsika hiratrany fiarahana. Itia sinitina
Eluma, 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 Eluma,